Hotizatsika ny vaovao anatin'ny tontolon'ny fampianarana indray kosa namoaka ny indray mihira Tefi ahitana mpianatra miisa 420 ny sekoly ambony ieur tamin'ity androany ity tamin'ny fomba manetriketrika monona natanterahana an'izany tetsy amin'ny Carlton na Anosy. Tao anaty lanonana manetriketrika ny namoahana andiana mpianatra avy ao amin'ny sekoly ambony Institut supérieur de géologie, de l'ingénierie et de l'environnement na ny Isgie io maraina io tetsy amin'ny hôtel Carlton etsy Anosy. Natsoina hoe Tefi na tohizo niezaka ho filamatra indrindra ny anaran'ity andia ny araka ny fanazavana nomena anay nandritra ny fotoana. Nahatratra 420 ny isan'ireo mpianatra navoaka, 220 nazo ny mari-pahaizana licence ary ny 220 hafa kosa no zaraina ny mari-pahaizana master. No marina nandritra ny fotoana fa ity faranty no andiany voalohany nahavita ny master ao anivon'ny Isgie. Ny 220 voalohany dia nanaraka ny lalam-piofanana mivelatra amin'ny sehatra maro dia ny géologie, génie civil ary ny environnement. Ny faharoa kosa dia nanaraka ny lalam-piofanana master en géologie na master en génie civil na master en environnement. Tafiditra indrindra ao anatin'ny politika an'ity sekoly ambony ity tokoa ny fanampiana ny ankizy hiatrika aingana ny tontolon'ny asa. Nampahafantarina nandritra ny fotoana ary fa efa miasa avokoa ireo nahazo ny mari-pahaizana master. Toy izany ihany koa ny ampahany amin'ireo nahazo ny licence akoatra ireo mbola nanohy ny fianarana.